za manono hoe gladiateur ara-panahana enao ane chevalier an'Andriamanitra, enao ane le armée an'Andriamanitra, mpiady maherin'Andriamanitra ane enao, olona miady enao ho an'ny fanjakan'Andriamanitra, ary miady enao ho an'izay men'Andriamanitra anao. Menina fa ny akamaroan'ny kristianina amin'izao fonako aminao, ny akamaroan'ny kristianina amin'izao, kristianina tratran'ny tapika tsy azo raisina daholo ny fiainany, hatramin'ny vadiny misy nanao tapika tsy azo raisina. Samela mafy loatra ve fiainam-panahiny nisy nanao atapika tsy azo raisina. Ahoana ny hatanteraka an'izany ary? Dao tsika anana fahazarana mampahomby. Voalohany aloha ny teneniko teo, mila olona vonona ny hiady. Tonga dia ampahalalao daholo ny olona manodidina anao hoe mpandresy ny anaranao ary ianao tsy resiresy ho azy zany. Taloha teo daholo ny olona naka. Mba tenenkely hoe taloha teo daholo ny naka hoe. Fa manomboka izao kosa tsisy mahazo zay voafaritra ho anjaranao, tsisy maharombaka izany tsony io. Ary manomboka izao karazan'olona hitatra ianao, hiady ianao mba hahazo faritany, hiady ianao mba hitombo amin'ny ara-bolo, hiady ianao mba hitombo amin'ny ara-panahy, hiady ianao mba hahazo ahoana ny fianakaviana ho antolo ara-panahy. Amen. Fe misy fahazarana faharoa meko anao koa. Fahazarana faharoa ary mahagagana fa nampitovy amin'ny Mosesy, Daniela ary Jesosy. Exodosy 3:7. Olona tena naomby daholo zany. Exodosy 3:7. Ary fanaon'ny Mosesy ny maka an'ilay ka manorina azy eo ivelan'ny tobo lavidavitra. Ary ny anarany dia nataony hoe tranolay fionana, ary zay rehetra nitady an'i Jehovah dia nivoaka eny amin'ny tranolay fionana zay teo ivelan'ny toby. Mba te hilaza zavatra aminao fotsiny aloha. Rehefa nanangana an'ilay trano, ilay toerana fivavahana Mosesy dia nataony lavidavitra. Tena dika zany dia izao, rehefa mivavaka dia manana fahendrena tsy eo mason'ny vadinao na tsy eo mason'ny fianakaviana fa mba mandeha lavidavitra. Rehefa andeha hivavaka dia anjaranao miala amin'ny manodidina. Teneny hoe miala amin'ny manodidina hoe fanaoko taloha rehefa hivavaka, ny ao an-tranonay feno olona, dinina nataoko andro rivariva iny voaka makeo amin'ny bassinay, eo amin'ny bassinay amin'ny vavaka, za rery eo amin'ny bassinay eo, ny olona ao an-trano za eo amin'ny bassin. Fa tsy manelingy, teny fonako aminao ty, raha te azo fianakavianao ianao, aza atao manelingelina amin'ny fiainan'ny olona amin'ny fiainam-bavaka ao. Amen. Tena tandremo sao dia hoe za efa mifoha ara-panahy, raha eo aloha hifohany daholo zay matory eo. Wow! Toran'ny olona voanjobory eo ianao. Hainao ve dika zany hoe toran'ny olona voanjobory? Ianao mivavaka amin'ny tena marainala iny sy nitoraka amin'ny voanjobory. Raha zay mitranga mila tonga saina ianao hoe tena tsy nety zavatra ataoko ty. Fa tsy hoe miala ny asan'ny devoly. Fanaony Mosesy manangana tranolay fionana. Fahazaran'ny Daniela toko 5:1. Noho ny fahitatra Daniela fa efa vita voahisoniny didy, dia nakao an-trano izy ary nivakavaka kely ny tranony ambony na ny andrivan'i Jerosalema, dia nivoa koa intelo isan'andro no nandohalika ka nivavaka sy nisaotra teo anatrehan'Andriamanitra izy, satria fanaony hatramin'ny taloha izany maninaony. Luka toko 4:4 ka hatramin'ny 5:1. Ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fananaka any Galilea, dia niely tamin'ny tany rehetra manodidina ny lazany, ary izy nampianatra teny amin'ny sinagogan'ny olona ka nakalazain'izy rehetra, dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy, ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana amaky teny. Luka toko 2:7. Ary nivoaka Jesosy koa araka ny fanaony dia nakao atendrombohitra oliva izy, ary mpianatra koa nanaraka azy. Zany hoe kalasaka nabavy normal be Jesosy raha nahazaka ny ady rehetra. Rehefa mamaky momba Jesosy dia hoe lehilahy ory ary zatra fahoriana. Zatra fahoriana.
ny antsika reto fika amintsika eto ny zatra fahoriana tsisy zatra fahoriana zany tsika fa hainao ve zany le force-ny Jesosy hainao ve ny tena tanjaky Jesosy Jesosy ratsogina dia karazana olona mahazaka taona mahazaka mizaka ny mafy mariavy ianao e Jesosy zany tsy karazan'olona mba mikolay Jesosy tsy karazan'olona mpitaraina lava fa lelahory zatra fahoriana tsy mampiotsina azy tsony zany ary normalna be izy tena normalna be izy raha nandresy be aoriana satria maninona ny fanalahidiny fandresena dia izy nanaiky ny fantsihana le izy le narary indrindriny tamin'iny ny fanalahidiny fandresena le naintaina indrindriny iny ny fanalahidiny fandresena lelahory sady zatra fahoriana fa ahoana ny nahazakany zany zavatra ketraketra zany ny habitudany ny fahazarany izy zany tsy mpanao hoe tena peteka ohatry mipotsipotsery kely loatra fa tena makaky atoko petera Maria mba tena naovy peta-glasy kely aloha eto naneto fa domonitra latary tsy karazany olona mpitaraina izy fa karazana olona nanana fahazarana ny vavaka tadidio raha te hazaka dony ianao amin'ny fiainana raha te hazaka tena marary ianao tadidio ty zavatra ty ny tena fandresenao lehibe indrindra dia ao ambadika izay mananaintainanao indrindra aveko fandroany ny fandresenao lehibe indrindra dia ao ambadika izay tena manaintainanao indrindra ka raha tsy vonona ny zaka fanaintainana mafy ianao tsy tonga ny amin'le fandresena goavana mety manaintaina be mihitsy le ataon'ny vadinao fa zakao aloha dia mivavà fa ny aizipitonao tsy maintsy mivadika fahazavana ny ranomasonao tsy maintsy mivadika fifaliana fa mila manana fahazarana mivavaka ihany ny azakanao zavatra mafy teniny kely no kaikiny hoe vavaka eny hoe nazakana zavatra tena faran'izay mafy hoe ny baiboly dia mivakitsika teo hoe maro izy mifaty ny apatrapatra tamin'izany amin'ny fiainana zany misy fotoana misy zavatra ataonao misy potika misy simba zavatra ataonao misy menjery zavatra ataonao misy tsy mahomby hoentina mbavaka atsofina rano isorana diloilo atsofoka anaty rano tsy fantatro tsony atao amin'io misy fiangonana mbola anao kifafa masina angamba hoe kifafa hoentina mbavaka dia hoe fafa ao amin'iny ny trano dia amin'izay miala amin'iny ny ratsy rehetra non atao hoana rehefa manana an'izay révélation zay moa ny pastera tsara tsodrano izy rehetra fa misy fotoana nera lasaka nabavy ninonina ataonao tsy mandeha amin'le eritreretinao zavatra rehetra fa ao ambadiky ny fanaintainana faran'izay maratra ao ianao ny oraka farany avo indrindra zany ny fahamarina tadidinao tamin'ny ianao nanala-baka iza matadidy azy nanala-baka mafy mihitsy ny fianaranao tena mafy ny fianaranao andriamanitro tsy natory ianao tsy haiko ianao nananao ohatranay fa mba tsy atorizana dia zao maka rano atao anaty koveta ay mitovy daholo tsika dia atsofoka ao anatin'ilay koveta le rano dia sady mianatra ihany fa ny zananao rehefa mbola natory ihany sotroina kafeko hoe natory ihany fa ianao le tena tsy ampitoromaso ianao tena mafy iny manjoanao rehefa tonga amin'izay le fijery valina examen dia anao mitobotoboka ny fonao tsega amin'izay anao vo hitanao ny anaranao fa ohatrany misy vato be zany eo aminao manao hoe oa zay ve le izy dia miomana ianao fa ao anatin'ny zavatra tena manaintainanao ahitan'izany hoe ioraka farany mafy indrindra zany ianao hoe tompo nandresy any ako tompo vita ihany le izy ataovy amenina mafy be zany mila zatra miady
ary mila manamboatra fahazarana vavaka. Ahoana tsara? Amen. Na le hoentinao am-bavaka vao maika manadary, tsy maninona fa vao maika ianao mivavaka. Hoentinao am-bavaka fa vao maika tsy mivaly le izy, vao maika hoentina am-bavaka. Amen ve zay? Ary na marra tahaka ny ahoana tsy maninona fa vao maika hoentina am-bavaka. Misy lehilahy anankiray zay na tonga nazy converti dia zao ny tantarany. Izy dia mpidaroka ny vadiny rehefa mivavaka ny vadiny. Daroany. Misy fotoana efa avy mivavaka ny vadiny, tonga dia navoaka ny daholo ny akanjo rehetrarehetra tao anaty armoara. Eo tanany paster. Fa tsy miverin-dalana mihitsy ilay vehivavy. Vavaka foana ilay vehivavy. Misy fotoana ny vary iny tonga dia ahoaky ilay lehilahy. Za tsy mila anao mivavaka intsony. Misy fotoana lainy ilay lehilahy baraka. Fa inona tonga ilay lehilahy converti farany. Gaga ilay lehilahy. Fa maninona ty vehivavy ty? Efa ataoko an'izany. Nefa mbola tsy mivadika mihitsy, tsy miverina mihitsy. Indray andro ilay lehilahy nakany am-piangonana. Izy le nakany am-piangonana iny, nieritreritra angamba izy hoe hiady amin'ny paster. Za koa tena miteny amina koa mipetra tsara ny trano any. Za foana mahazo loza. Nareo manao nataona koa pasteka ihany ny vo. Pasteka anakao mihitsy mahatonga an'izany. Pasteka anakao mihitsy nampianatra an'izany. Taizana nampianatra anakao efa matoga amin'ny alina dia asivo an'le pasteka anakao. Fakany ny sasany ino tinga masipo amin'ny pasteka mihitsy. Taizako. Fa tena lehilahy rehefa tonga tany am-piangonana mety hoe ila vanina tamin'ny fotoana tsy napoizina, izy tonga tany na mangin'Andriamanitra azy. Tena milaza aminao a, na komba mafy be tahaka ny ahoana ka ny andalovanao ankehitriny, tadidio Jesosy lehilahy ory sady zatra fahoriana. Ny lehilahy andresy dia ny olona zatra miady. Tsy hoe miady aman'olona fa zatra miady. Ary rehefa miady, misy fotoana misy faty mitsipatsipaka eo, fa izao ny olona mitsipaka fa za mijery fotsiny ahako. Misy arivo maty lavo ato amin'ny akaviako, alinalina lavo ato amin'ny akavanako, tsy mampanina fa za mandroso foana. Za mandroso foana, tsy hijery maso fotsiny ahako fa tsy hampaninina zany, mijery fotsiny ahako fa tsy mampanina zany ny na mandroso foana. Raha voaraina eo zany ataovy amenina mafy be. Aoreny tsara ny fiainam-panana. Aoreny tsara ny vavaka. Dia aoka ianao ho zatra ady. Za tsy miteny hoe manomboka androany dia divo daholo ny olona rehetra rehetra. Manao ohatranay taloha tamin'ny avy mifady ihany. Fady ihany zay miala ohatrany zay andeha hifady ihany. Hoan'ny olona ny laoka sy ny vary. Verina avy ihany zay, aiza daholo ny variko tamin'ny maraina sy tamin'ny atoandro. Amboarina tsara ianao aty. Ampahirizina eo akaikinao ary. Manomboka izao hoe dia mila ianao, mila tsika manana fahazarana vaovao. Inona ilay fahazarana vaovao? Ny voalohany, mila olona zatra miady. Ary rehefa miady dia misy indraindray misy arivo mitsipaka atao amin'ny akavia, alinalina mitsipaka atao amin'ny akavanana. Fa ianao hijery fotsiny ianao, mandroso ihany ny ainao, mandroso foana ny ainao. Dia nina aza velisy votsika zany. Fa zao ny tena stratégie, aoka ianao olona vavaka. Aza votsitra ny vavaka. Teny kely kaikinao, aza votsitra ny vavaka hoe. Raha nabavy kely sy raha lahy mahafinaritra rehetrarehetra. Raha vao lehilahy miteny aminao hoe tsy mety amiko ianao mivavaka, tsy hovadiko ianao ka vao mivavaka, tonga dia teny hoe fa tsy anjaran'ny tompo zany ny antsika hoe. Marina anie zany. Fa tsy hoe andeha ianao, Paul azy ilozana ako. Tonga dia arabaka teny hoe andraso eo mo. Ho antsika rehetra ny tokantrano, te ilaza aminao zay hoe aoka ianao olona mazaka ady. Aoka ianao olona
ahalala fa rehefa miaraka amin'ny tompo indraindray misy zavatra tsy mety amin'ny fiainana. Indraindray misy lavo akavy arivo, eo akavanana alinalina, fa ny ataonao mandroso hatrany. Aza kivy amin'izany ianao fa mitrangy izany miaraka amin'Andriamanitra. Fa zao kosa nefa arakaraka ny androsonao, atao fahazagana ny mandroso, ary arakaraka ny androsonao no andresenao. Ny fahazagana mila miaraka aminao dia mianarana nataon'i Mosesy fiainam-bavaka, mianarana nataon'i Jesosy fiainam-bavaka. Zay ny ao ambadika, fiainam-bavaka ny trano, famonjena fotoam-bavaka, zany rehetrarehetra. Aza sarahana aminao fa ho hitanao ho lasa lavitra ianao, ahitany voninahitr'Andriamanitra ianao. Hitehaka mafitsika ho an'i Jesosy.